tompolahy sy tompovavy. Raisiko ho fifaliana sy voninahitra lehibe ho ahy ny famifako ny solitena ny gouvernemanta sy ny sondram-panjakana etony amin'izao lanonana fanomezana kilalao sy fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy malagasy izao, izay fanomezana avy amin'ny mahasoivony Repoblika Nentim-bahoaka ny Chine. Izao fanomezana kilalao sy fitaovam-pianarana izao dia ahafahany vokivoky mena malagasy manatevina sy manatsara ny asa famparanjariana ny zon'ny ankizy malagasy izay anisan'ny lava-pahamehan'ny Andriamatompolohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Ka noho izany indrindra dia raisiko voninahitra ny miala izao lanonana ataontsika eto anio izao. Tolorana fankasitrahana sy fisaorana feno ny mahasoivon'ny Repoblika Nentim-bahoaka ny Chine izay manomana ny vokivoky mena malagasy amin'ny alalan'izao fanomezana izao izay ahafahany manatotosa ny asa sahaniny amin'ny fandraisana tanana ireo ankizy. Maneho etoana ny fankasitrahana feno ho an'ny vokivoky mena malagasy ihany koa ny tenako amin'ny asa sahaniny ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ireo sampanasa maro izay tena matsianina tokoa ao amin'ny fahaiza-manao ananana amin'ny fanatanterahana ireo fandaharan'asa maro manerana ny nosy ho fisorohany sy fanamavanana ny fahasahiranany mponina. Mino sy manantena isika fa izao etsika atretsika eto anio izao dia tsy farana hatreto fa hitohy hatrany manerana ny Madagasikara ary manentana hatrany ireo mpiara-mombona antoka ny tenako anoana izany ho amin'ny fampanjariana ny zon'ny ankizy malagasy.